Riava malalao amin'ny tompo mbola ho ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Alahady 1 Desambra 2024 alahady ny sampana sekoly alahady eo amin'ny sahany fijekeny. Alahady ihany koa izay hanokafana ny 520 taona ny orenan'ny sampana sekoly alahady eto amin'ny fitandremana misy antsika. Lalandavitra zany hamatombola mijoro toy izao ny fiangonana dia ny asa Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra zay isotomatsika fampianarana amin'izao maraina izao dia ny ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fahavalo no akatsika izany fampianarana izany. Ny angatahako aminareo dia aoka isokatra izay eo amin'ilonareo izay tenin'Andriamanitra izay. Salamo fahavalo. Raha nanaraka tsara tsika ny fideranan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny maraina teo, fiantsoana ny anaran'ny tompo, fiaikean-keloka, famelan-keloka, sitrapon'Andriamanitra isan-karazany dia izao vita ny toriteny. Vita ny toriteny satria tena ny votoatiny rehetra dia izay zavatra rehetrarehetra nambara ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra teo. Na izany na tsy zany dia misy ny hafatra izay ampitongain'Andriamanitra ho atsika. Raha ny bokin'ny Salamo no dingana sy heverina dia mifanitsy indrindra amin'ny vanim-potoana misy atsika izao ity Salamo fahavalo ity. Mifanitsy indrindra satria manambara ny mpanao salamo eto fa mankalaza ny tompo ny asan'iny, mankalaza ny tompo ny asan'iny. Fa ity salamo manokana ity kosa dia mankalaza ny anaran'ny tompo, mankalaza ny anaran'ny tompo. Satria Davida no miventiny ny salamo eto. Davida no miventiny ny mpanao salamo eto ary io salamo io dia nanomezany voninahitr'Andriamanitra, nanomezany voninahitr'Andriamanitra ary tsy vitany hoe nanomezany voninahitra ho an'Andriamanitra ihany, fa nanomezany voninahitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Nanomezany voninahitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Gaga sy talanjona ny mpanao salamo eto raha mandinika ny zavaboarin'Andriamanitra, nanetsika ny aindram-panahiny izany ka nahatonga azy hankalaza sy hideran'Andriamanitra. Ny fiderana sy ny fankalazana tsara indrindra
dia izay vokatry ny fahatsapana na ny fahitana mivantana izay rehetra nataon'Andriamanitra. Izy moa tsy ho gaga amin'ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra. Ry havana, fianarana ho antsika ity salamo fahavalo ity mba hibanjinatsika indray miasa ny tanan'Andriamanitra. Hibanjinatsika indray miasa ny tanan'Andriamanitra izay namoronana izao rehetra izao ka ankalazantsika amin'ny fontsika ny anarana, ankalazantsika amin'ny fontsika ny anarana, satria tsy maintsy mankalaza n'Andriamanitra isika indrindra ny anarana. Koa andeha ankalazao ny anaran'ny Tompo, satria nahoana ankalazao ny anaran'ny Tompo? Satria mpirary zao rehetra izao Andriamanitra. Zay ny voalohany. Faharoa, ankalazao ny anaran'ny Tompo satria manome anjara toerana ho an'ny ankizy madinika sy ny zaza Andriamanitra. Ary ny fahatelo, nataony miavaka amin'ny fanamboarana rehetra ny olombelona. Nataony miavaka amin'ny fanamboarana rehetra ny olombelona. Ireo foto-javatra telo ireo no antony ankalazana ny anaran'ny Tompo. Horaisitsika ary ny voalohany, mpahary zao rehetra zao Andriamanitra ka tsy maintsy ankalazaina ny anarana. Misongadina ataon'ity salamo fahavalo ity ny fitanisana ireo asa izay nataon'Andriamanitra. Misongadina satria ao amin'ny andininy voalohany, andininy fahaenina azafady, dia milaza izy hoe ny tany sy ny lanitra. Ao amin'ny andininy fahatelo dia milaza izy hoe ny volana sy kintana. Ao amin'ny andininy fahafito dia milaza izy ireo karazany biby, ondry amanosy, ny omby rehetra, ny bibidia isan-karazany izay tsy mahotatsy. Ny andininy fahavalo milaza izy hoe ny voromanidina sy ny hazan-drano mba amin'ny ranomasina. Ary indrindrindrindra ao amin'ny andininy fahaefatra dia milaza izy fa hatramy ankizy madinika sy ny zaza. Tsy diso anjara amin'izany ny olombelona. Iza nanao an'ireo? Andriamanitra no nahary izao rehetra izao. Izao rehetra izao. Ny lesona azo soahana amin'izany dia izao: efa zatra loatra ny masontsika mahita ny biby fiompy, mahita ny ranomasina, mahita ny masoandro miposaka, mahita ny volana makitana, dia ohatrany tsy taitra, ohatrany tsy mahalala fa hoe misy namorona ny ireny zavatra ireny. Zay ny fahavazantsika olombelona, ary zay ny fahavazantsika ankizy. Koa to tsy mieritreritra kory sika fa izao zavatra no arian'Andriamanitra zao ane no etsika miaina e. Izao zavatra no arian'Andriamanitra zao no etsika mivelona. Raha tsy misy ny fambolena, tsy misy ny biby fiompy, mino aho fa tsy velona isika. Raha tsy hoe sanatria ngahy mety mamorona zavatra. Ohatrany na eno aho hoe ohatra misy an'izany vary plastique zany ndray io zao tsy matako. Mbola tsy nahita aho hoe misy an'izany. Ka izany no antony hideranan'Andriamanitra tsy manana fahavelomana isika raha tsy noforonon'Andriamanitra izao rehetra izao. Ary zany no tokony hideranan'Andriamanitra ankalazana ny anarana, satria
tavidio fa io masoandro vao marainao meny anao io anjara masoandronao io ratsy be zany hoe olona tsy mahita ny anjara masoandro ratsy fa ny sakafo hoaninao maray atoandro ariva afa amin'Andriamanitra ne zavatra ireny izany no iderahantsika an'Andriamanitra koa ankalazao ny anaran'ilay mpahary fa izy no nahary zao rehetra zao ary zao koa notady eo tsy vitany oarino fotsiny fa izy no miazona ny zavatra noariny rehetrarehetra indrindra fa isika olombelona dia izy no miazona fa raha tsy miazona izy dia ataoko angamba angabaiko fa tsy ohatry zao isika rehetrarehetra tsy ohatry zao isika rehetrarehetra fa Andriamanitra miasa tanan'Andriamanitra no mahola mahatoa zao atsika rehetra izao aoka mitsolo fa ireo zavaboary ny fonon'Andriamanitra ireo no antony sy antoka hivelomatsika ka izany tsy idiran'Andriamanitra amin'izany izany tsy ankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'izany ankalazao ny anaran'ny tompo fa izy no mpahary izao rehetra izao tsy zany any fa ny zavatra zay noarin'Andriamanitra dia mbola hanehonin'Andriamanitra ihany koa ny voninahiny hanehonin'Andriamanitra ny voninahiny ny zavatra zay noarin'Andriamanitra ary izany zavatra zay noarin'Andriamanitra zany dia tsy ho tokony ho simba simbaina na potera fa kosa tokony ho hajaina tsara hajaina zany zavaboarin'Andriamanitra zany fa raha tsy manaja zany zavaboarin'Andriamanitra zany sika dia sika ihany no vomafy amin'izany zavaboarin'Andriamanitra izany ary ao amin'ny andiny voalohany ao amin'ny Psalamy fahavalo ihany vao manomboka izy dia milaza hoe endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra ny tany rehetra resy lahatra ary avana resy lahatra tsika fa ilaina ny manome voninahitra ny tompo amin'ny zay rehetra atao ary izany indrindra no mahatonga tsika ny redo ny fanekevoloana manao hoe ino an'Andriamanitra fotoana mpanao ny lanitra sy ny tany aho izy nanao ny lanitra sy ny tany finono zany fa tsisy démonstration atao hoe ahoana tokoa moa nahatonga an'izao tany zao fa finona hoe Andriamanitra nanao ny lanitra Andriamanitra nanao ny tany voninahitr'Andriamanitra zany nanaovany an'izany nanaovany any zavatra rehetra voninahitr'Andriamanitra izany ankalazao ny anarany fa izy no nanao izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane no membonahitra zany no voalazan'ny Romanina toko faraky amin'ny folo ny andininy fa enina mitelo tsy vitany hoe ankalazaina amin'ny mahapahary azy fotsiny ny tompo fa ankalazaina koa ny anarany no izy manome anjara toerana ny ankizy madiniky sy ny zaza manome anjara toerana ny ankizy madiniky sy ny zaza Andriamanitra ankoatran'ny olona rehetra
dia manana anjara toerana amin'ny fidiran'Andriamanitra ny ankizy sy ny zaza. Vao teo tsika no nahita ny 10 minitra namaky teny ny mivavaka dia omena setra ny ankizy satria ireny ankizy ireny no tany-ketsan'ny fiangonana. Sarotra ihany ny iny raha ohatra ka tsy misy sekolelady teto amin'ny FJK-Makady fotsy ka hoe mibetsaka ohatran'izao ny mpivavaka na atratra'izany hoe 5-20 taona zany, satria 5-10 taona amin'ny taona ho avy io raha tsy diso ahako ity fiangonantsika ity, zany hoe 5-20 taona ka aorianan'ny orenan'ny fiangonana dia nitsangana ny sampana sekolelady teto amin'ny fiangonana nisy atsika. Zava-dehibe zany ry ary antenay inoko fa ny mpivavaka rehetra tato dia maro no nandalo tamin'izany sampana sekolelady izany. Izay no antony anomezana setra ny ankizy madinika mba hankalaza n'Andriamanitra, ho tia n'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra, sady ny ankizy madinika koa ny hoe tiany Jesosy, tian'Andriamanitra. Ina moa le hira rankizy? Tia zaza, tia zaza, tia zaza ny Jesosy lay. Tena tiantsika Jesosy Kristy rankizy, ko tokony hankalazaina ny anarany satria manome setra ho antsika ankizy madinika. Dia ilaina ny mankalaza an'Andriamanitra, mankalaza ny anarany. Ary ny fankalazana an'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny fianarana ny teniny. Fa fantatra hoe Andriamanitra o, fantatra hoe Jesosy o, deranao mankalazanao tompo o. Fa izao tsy maintsy fantatra ny tenin'Andriamanitra, iainana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy iainana ny tenin'Andriamanitra, zava-poana ny fiainantsika. Ko ilaina ny mankalaza n'Andriamanitra rankizy satria zava-dehibe zany zavatra zany. Voalaza ny Salamo 5 zany, voalaza ny Salamo amin'ny 5 zany zavatra zany. Jereo hoe ny 5 avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono nanorenanao ery noho ny mpandrafy anao mba hampanjananao ny 5 sy izay tahamaly anao. Zava-dehibe zany anorenana hery avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika satria nao hamanina ny ankizy madinika no any no anorenana hery. Ny ankizy madinika tsy mba mandainga, ny ankizy madinika tsotra, ny ankizy madinika tsy mba lolakolaka, ny ankizy madinika zay zavatra tenenano dia entomo indrindrindra any an-dakilasy, any am-panaovana sekolelady, ny ray aman-dreny. Rehefa teny amin'ny ankizy madinika dia izany efa fantatra hatramin'izay. Voalaza ny soratra masina fa manana ny toerany lehibe ny ankizy madinika eo amin'ny fanompivavahana sy eo amin'ny fitaizana any amin'ny fiangonana. Ary voalaza ny ao amin'ny Matio zany zavatra zany. Reo hoe Matio 1:20, ny 5:10. Toy izao ny voalaza amin'ny anarany toy. Dia ny ankizy no ny antsoantso hoe hosana hosana ho an'ny zanaky Davida.
hosana hosana ho an'ny zanaka Davida. Izy miantsoantso midera Jesosy raha nandalo Jesosy fa tezitra ny mpanora-dalàna, tezitra ny fariseo nahitany zany talenjavatra zany. Iahoana koa ty mikizy aby miantsoantso azy satria nahoana avy amin'le fiantsoantson'ny ankizy no nanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy vita ny voninahitr'Andriamanitra fotsiny fa ny fahefana nananan'i Jesosy Kristy. Ianao ne rehefa miteny hoe hosana hosana dia tady io fa ny olona atao hoe hosana hosana dia ray dia manana fahefana. Zay no aoka ao an-tsaintsika ka ny ankizy madinika no nilazana zany an Jesosy Kristy, nankalaza an Jesosy Kristy satria nanehoan'ny ankizy fa manana fahefana zany Jesosy Kristy zany. Raha ampiana kely zay fanazavana zay dia zao amin'ny alalan'ny ankizy sy ny zaza no anapolofoina fa feno tanteraka Andriamanitra, feno tanteraka Jesosy Kristy satria pahary izao rehetra izao. Zay ny porofo avy amin'ny ankizy madinika no nanapolofo io Jesosy Kristy io dia Andriamanitra, io Jesosy Kristy io dia manana ny fahefana. Ary ao koa tadiditsika ihany koa fa Jesosy Kristy raha tonga tetỳ an-tany midina monjy atsika dia zazakely aloha, zazakely aloha fa tsy tonga dia hoe iny Jesosy Kristy tonga dia olona ngeza be tonga teo ampovoantsika rehetrarehetra dia hamonjy anareo a, tsy zay fa mbola nompolofon'Andriamanitra ny antom-pisiny dia toy ny zaza Jesosy Kristy. Ny ao amin'ny Loka toko 20 andimy 17 manao hoe nazovo no tsy handray ny fanjakana Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy mitafiditra aminy akory. Zay miteza isika olo-dehibe, miteza isika ray aman-dreny ho toy ny zaza moramora ho atsika miditra ny fanjakana lanitra. Ho an'ny mpampianatra matetika dia rehefa miresaka moa ny mpampianatra na mpampianatra ny an-dakilasy zany na mpampianatra sekolelara dia misy ray aman-dreny rehefa milaza nareo mpampianatra koa ndray manao fanahy zaza zaza ny namana ahoana moa tsy anao fanahan-jaza tsy sanatiko hoe fanao fanahan-jaza amin'le lafiny hafa fa fanahan-jaza tsotra tsy mba mandainga milaza ny tena marina mampianatra ny zaza manao fanabeazana araka ny mahaizy azy ny zaza. Tena mbola kely ny zaza dia volavolaina mba hanana an'izay toetra maha-kristianina izany. Riavana manaraka raha izay no mitsasika ny ankizy madinika zay nomen'Andriamanitra anjara toerana eo amin'izany fankalazana azy zany dia manahoana kosa isika olombelona amin'ny akapobe, isika olombelona, isika olon-dehibe, isika ray aman-dreny raha diniana amin'ny voarin'Andriamanitra dia kely sy bitika ny olombelona, tena kely ny olombelona mihoatra zao zavatra no arian'Andriamanitra rehetra izao kely sy bitika. Kanefa
napetraka Andriamanitra amin'ny toerana maha izy azy izany olombelona zany. Tsy misy manelanelana n'Andriamanitra sy ny olombelona mihitsy fa Andriamanitra dia ny olombelona. Zay raha namorona ny olombelona Andriamanitra andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny endritsika. Nampiasainy tanany mihitsy ny volavolainy tamin'ny fotaka dia ny fofinainy. Izany no namorona n'Andriamanitra ny olombelona ary amboniny ny zavatra rehetra ny olombelona. Zany ny zava-dehibe ary tsy vitan'izay fa dia tena nampisatrohan'Andriamanitra voninahitra ny olombelona. Satria ahoana ozy manjaka amin'inona? Manjaka amin'inona? Manjaka amin'ny zavaboary. Dia tonga tokoa raha olombelona nanjaka amin'ny zavaboary, zany hoe nahazo fahefana avy amin'Andriamanitra fa hivelona amin'ny zavaboary, hiasa amin'ny zavaboary, hikolokolo ny zavaboary. Zany no asan'ny olombelona. Fa Andriamanitra tsy miteny hoe poteo ny zavaboary, sombao ny zavaboary. Isika olombelona mitsandraka diso tafahoatra ny zavaboary ka simba ny tontolo iainana. Simba ny tontolo iainana noho n'inona? Noho ny fahotatsika, noho ny fahotatsika dia tadavitsika daholo ny hevitra rehetrarehetra mba hamotehana ny zavaboary. Satria ilay fahefana amin'ny an'Andriamanitra hikolokoloana sy hanatsarana ny zavaboary dia lasa tafahoatra ka dia simba miteraka zao loza isan-karazana zao. Zay ny olana, zay ny olana. Kanefa amin'ity salamo fahavarotry ihany ao amin'ny andiny fahadimy sy fahaenina dia milaza Andriamanitra manao hoe efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy dia olombelona nataonao ambany kely no Andriamanitra izy dia tohizany efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, eo ambanin'ny tongony, eo ambanin'ny tongony. Zany hoe tena eo ambany vahoana ny olombelona mihitsy zany ny zavatra rehetrarehetra, ny zavaboary rehetrarehetra. Ary mahagaga ny nanomezan'Andriamanitra sainany olombelona tia karokaroka dia nanjary nahazo fahaizana mampahalalana isan-karazana teraka daholo ireo karazan-javatra, teknôlôjia isan-karazana. Zay ny sasany tsy dia mahasoa fa manimba ny zavaboary. Tinambara dia izao manahira isika olombelona indraindray. Kanefa Andriamanitra dia nandidy atsika hiara ny zavaboary. Raha nametraka ny Adama tao amin'ny saha edeny izy, ahoana fotsilaza ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha edeny hiasa sy hitandrina azy, hitandrina ny zavaboary n'Andriamanitra. Saingy zao nanota ny olombelona dia nanjary potika ny zavaboary n'Andriamanitra. Voka-dratsy zay le fampiteny zavaboary n'Andriamanitra zay dia ino? Simba ny tontolo iainana. Atao daholo ny karazana hevitra rehetrarehetra io hikajiana ny tontolo iainana. Kanefa toy ny eo ihany ny eo. Loza voajanahary
miovaova ny toetrandro to tsy zany tsony dia ahoana dia tsika dia hoe loza voajanahary dikany hoe loza voajanahary dia loza avy amin'ny Andriamanitra tsy loza avy amin'Andriamanitra mihitsy fa loza nahateraky ny fanombanana taon'ny olombelona. Ny zavatra tokony fantoka ao an-tsaitsika dia izao zava-boarin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary hanehoany ny voninahiny ka tokony ho katsitsika tokony ho tandrematsika mandraka izany ny zavatra tokony fantoka ao an-tsaitsika koa tokony ho fanentantsika rehetrarehetra any mba hikajiana izany zava-boarin'Andriamanitra zany satria ny zava-boarin'Andriamanitra ihany keo tady fa mankalaza an'ilay mpahary azy. Voalazany eo amin'ny salamo zany ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary miabakabaka manambara ny asany tany. Voalaza zany eo amin'ny salamo 115 voalohany ary salamo 9 dia nilobava mihitsy nanao hoe endre ny voninahitra ianaranao amin'ny tany rehetra zay ny voalohany. Riava malala ao amin'ny tompo miasimba ny tontolo iainana misy antsika rehetra koa mavesatra amin'Andriamanitra zany fahasomanana satria mpanota isika noho ny fahotatsika dia simba ny tontolo iainana ary rehefa simba ny tontolo iainana dia itsika ihany mivoa izany zavatra koa andeha sika hankalaza ny tompo hankalaza ny anarana satria zava-dehibe loatra zany fankalazana ny anarana ny tompo zany. Raha nisy kolelady efitsekeny makady kosa efa 5 taona izao no nankalazana ny anarana ny tompo 5 lalandavitra zany zavatra maro no vaky vakina tamin'izany koa hotohizana izany fankalazana ny anarana tompo zany tsy ho an'ny sekolelady any fa ho atsika rehetrarehetra mba hisian'ny voninahitr'Andriamanitra mamirakiratra eto amin'ity fiangonana misy atsika ity koa ankalazao ny tompo fa izy mpahary aoka mba hitombo an-trano misehatra ho an'ny ankizy madinika sy mizaza amin'ny fankalazana an'Andriamanitra ka ahafahana mankalaza tompo ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra. Amen.